La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Ampandraisana anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ireo gouvernoura araka nambaran'ny filohan'ny Repoblika Malagasy androany tao Fianaratsoa. Tetika asa fampandrosoana maro no tanterahana amin'izany. Nomena teti-bola 2 miliara ariary izy ireo anatotosana izany ao anatin'ny 70 andro. Miroso ny fametrahana ny paikady hanatsarana ny sehatry ny fananantany eto Madagasikara. Voakasika izany ny fandrindrana ny fiara-miasan'ny ministera tompon'andraikitra, indrindra ny sampandrarahan'ny fananantany sy ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Nosokafana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina androan'ny hetsika Climate Diplomatie Week izay no ampitondraina ny loha hevitra hoe manakambara koa izahay tanora, rambeso izahay tanora. Nanomboka androany Salon de la Gastronomie ety amin'ny AFT Andavamamba. Isan'ny mampiavaka ny Malagasy manokana ny fahaizana manao sakafo, indrindra ireo sakafo vita amin'ny vokatra avy eto an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, maneho ny alahelo ny avokoa ireo mpitondra avy amin'ny vazatany rehetra manoloana ny fahafatesan'ny filoha frantsay teo aloha Jacques Chirac. Nifanesi ny fandefasana teny fankahirezana. Ny andedin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia ampandraisana anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ireo gouvernoura araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika Malagasy tamin'ity androany ity tao Fianaratsoa. Tetika asa fampandrosoana maro no tanterahana amin'izany. Miantarandriana evo. Omena fahefan'ireo gouvernoura voatendry ary indray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny faritra. Io nambaran'ny filohan'ny Repoblika androany teto Fianaratsoa, nandritra ny nanolorana voalohan'ny gouverneur ny Otmatsiatra, teti-bola 2 miliara ariary no omena entina natanterahana foto-drafitr'asa samihafa. Ny voalohany ny gouverneur de région mba ahafahany mitondra ny etaentan'ny vahoaka malagasy, ny olona rehetrarehetra any amin'ny faritra dia manao conseil du gouvernorat miaraka amin'ny filoham-pirenena, ny prime ministre sy ministre vitsivitsy indray mandeha isaky ny 2 volana sy tapany. Zay ny zavatra voalohany hoentintsika. Ahafahan'izy ireo milaza ny fampandrosoana, ahafahan'izy ireo mitondra ny hirifiry, ahafahan'izy ireo mitondra ny fahasarianan'ny mponina isaky ny districta, mivantana amin'ny filoham-pirenena sy amin'ny prime ministre sy amin'ny gouvernement. Zay ny voalohany. Omena fahefana misimisy kokoa ny gouverneur de région. Zao zany ny zavatra ataontsika. Ny région rehetrarehetra manerana ny Madagasikara dia omentsika efa velirano nataoko io, omentsika fitaovana fanamboarana lalana, zany hoe engin rehetra, ny bulle, ny trax, ny compacteur, de ny lalana zay mampitohy ny commune rehetra zay asimba dia anjaran'ny gouverneur ny manamboatra an'izany. Zay ny zavatra atao. Ny route nationale rehetrarehetra dia reny anjaran'ny ministère foibe ny manao an'ireny, manao an'ireny amin'ny goudron. Ny chef lieu de district rehetra dia amentsika teti-bola ny ao anatin'ny gouverneur dia atao pavé. Ny lalana isaky ny commune na lalatany simba dia misy engin atao amin'izany. Ka zao ny fomba fiasantsika amin'ny manomboka zao. Dia nyzao dia ame vola teti-bola amena isaky ny gouvernorat. Zao zany efa lasany monsieur le gouverneur misy 1 milliard ariary na 5 milliard FMG
lanina mandrapatonga ny farany taona dia ianao no mandefa hoe aiza ny tsena tokony ho atao, aiza ny lalana tokony ho atao. Miainga avy amin'ny fijerena ifotony no ahafahana mampandroso antony hanomezana sehatra lehibe ireo governoran miparitra hitondra ny etaeta isaky ny faritra manerana amin'ny Madagasikara. Isan'ny fifaninanana ho azy ireo hijerena ny asa vita. Fitombohany ihany io, fitombohany ihany io, fa tia ny tena zavatra ataontsika. Ny gouverneur rehetra eran'ny Madagasikara dia isy fifaninanana atao. Amin'ny budget hoe 10 kilometatra pavé tsy maintsy ataon'ny gouverneur. Farafahakeliny ho ia 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra, na zany hoe 100 ka hatramin'ny 200 kilometatra ny lalan-tany tsy maintsy fitain'ny gouverneur anankiray isa-taona satria omena anazy ny fitaovana. Calcul tsotsotra no ataoko aminareo, minimum zany 5000 kilometatra na lalan-tany tsy maintsy hatsaraina na tsy maintsy vakiana manerana any Madagasikara. Zay ny zavatra ho ataontsika. Ao anatin'ny efa-taona zany 20 000 kilometatra voalohany zany teto Madagasikara. Ny gouverneur manao fanamby, fa ny filoham-pirenena koa manao fanamby hoe tsy maintsy ho vita ny lalan-tany zay simba, ny lalana zay tokony ho atao pavé zany no tetikasa ho ataontsika. Ka zao ny zavatra mitranga ho hitantsika eo satria ho refesiny io. Tonga ny farany taona dia mametraka manao contrôle suivi izay. Dia rehefa olona hoe gouverneur aty Matsiatra ambony na vitan'le 10 kilometatra ve sa 20 kilometatra ny vitany, na vitan'le 200 kilometatra lalan-tany ve sa latsaka ny vitany, dia ho hita eo zay tsy nahavita azy. Ankoatra ny teti-bola, isan'ny fitaovana omena azy ireo tafiditra amin'ny velarany ny filoha izao fepetra no raisiny izao ho hiatrany ny filoha ka tsy maintsy tanterahiny. Napetraky ny filohan'ny Repoblika Androany ny vato fototra manamarika ny fanombohan'ny asa fananganana fonja vaovao ao Fianarantsoa. Nambarana nandritra izany fa isy ny fampitsoran-keloka ankoatran'ireo nanao eloka bevava sy nangala-bola mpanjakana. Napetraka Androany ihany koa ny vato fehizoro isantarana ny fanomboarana EPP manara-penitra. Miantarandriana. Fonja manara-penitra mirefy 7,000 metatra toradroa io no antsangany eto Fianarantsoa. Asa izay aritra sy 10 andro. Androany no napetraky ny filohan'ny Repoblika ny vato fehizoro amin'izany, mariky ny fiatombohan'ny asa. Evana eo amin'ny lafiny fitsarana mba zay tena olona melika marina, melika amin'ny fangalaram-bola mpanjakana, melika amin'ny famonoana olona, melika amin'ny ireo zay alatra tena tsapa sy hita fanataony, reny ny tokony izaka ny vokany ary miditra ny amponja. Betsaka mantsy ny hita fa betsaka loatra ary misy ny lalàna mbola tokony ho atao. Fa ny olona tena melika lasa tsy melika indray. Zay ny zavatra misy. Ny olona melika kely nanao elika azo lazaina hoe maivana no mameno ny fonja. Zay ny lazaiko teo hoe aka fanapakevitra sy fepetra ny tenako miaraka amin'ny ministra sy ny mpitsara mikasika an'iny mba hoentina anamaivana ny fonja. Misy infirmerie satria na voafonja ary izy ireo mba mendrika ny fitsaboana zay tokony ho azony izy ireo. Misy ny toeram-piofanana zay mba ahafahany izy ireo, zay ny teneniko teo hoe mba hisiny ny réinsertion sociale rehefa mivoaka eto dia mba tokony misy ny olona mba mahay mandraviky, mba mahay manao miasa majinijinika zay ahafahany izy ireo miasa. Fa indrindrindrindra ity fonja eto volamena ity dia ataontsika fonja modely manerana ny Madagasikara satria ny olona voafonja dia tsy hoe hidinao fotsiny, hitaninandro fotsiny, hitangolalitra fotsiny miaraka ny fitenenana, fa zao no ataontsika malalaka ny toerana eto dia asaintsika mamboly izy ireo, mamboly mangahazo, mamboly katsaka, dia izy ireo ihany no mamboly ny sakafo zay hoanin'izy ireo raha marimarina kokoa. Zay le zavatra vaovao ataontsika hofaniny izy ireo. Nambarany nandritra zay fa isan'ny famotsoran-keloka fahobe ho an'ireo voafonja sasany. Etsy ankilany, voatomboka ihany koa ny fananganana EPP manara-penitra eto Fianarantsoa. Tray fa tsy ampy ny lakilasy
tsy fantatray fa tsy ampy ny sekoly manerana Madagasikara fa indrindra eto Mahamanina. Zay no natonga anay hoe raha nanao sekoly manara-penitra, EPP manara-penitra, natao tao anatin'ny 7 andro tany Tomasina, dia betsaky nareo teto fianarana teny hoe mba aroviana moa ny anay mba tonga président. Dia ho iaho hoe tonga ny anareo satria tonga eto zay androany hitondra sy ametraka ny vaty fejoro andohana an'izany EPP manara-penitra izany. Io tsy hoe omena anarana fotsiny hoe manara-penitra fa araky ny teny madame ministra teo, na ny fitaovana ao anatiny, na ny tokotany ilalovana, na ny asitsika adiny madame ministra kely teo, satria ity EPP manara-penitra ity dia anisany nometsika ireo ankizy anala CEP, CPE, dia omena tablety ny ankizy mba manana tablety dôly dia ao anatin'ny tablety. Tablety zany hitanareo le ohatran'ny ordinateur manify kely reny, ao daholy reo taranja rehetra ianarana, ao ny français, ao ny malagasy, ao ny tantara, ny histoire, ny calcul, inona koa madame ministre, géographie, hitanareo ao anatin'izany daholy. Zany hoe tsy ekeko zao efa mandroso be ny teknôlôjia. Zanatsika tsy manana boky, ny ankizy any ivelany efa mampiasa ordinateur daholy. Toy izy zao hoe tsy anaiko tsy ekeko intsony gisitra ny mpianatra malagasy, dia zay ny antony amezantsika tablety. Ny ankizy rehetra zay manala CPE dia omena tablety raha vao vita io EPP io rehefa mitokana anazy aty dia tonga aty zay sy madame ministra mitondra ny tablety ho an'ny mpianatra zay manala CPE tokolatokova. Ponina mahery ny efatraly eto amin'ny fokotany ankifafa no hisitraka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny fananganana foto-drafitr'asa vaovao. Tsy izay ihany ny voandalana no entin'ny foloa tao Fianaratsoa fa nanolotra moto miisa 50 ho an'ny mpitsabo eny anivon'ny ministera ny fahasalamana. Hoentin'ny mpiasan'ny fahasalamana manantona ny vahoaka eny fotony. Ho an'ny mpanao fanatanjahantena kosa, nisy ny fanomezana tatami. Ho an'ireo mpanao karaté teto amin'ny Maison des Arts Martiaux Fianaratsoa. Mbola ambany raha oharina amin'ny firenena afrikanina maro ny tany fampidiran-ketra eto Madagasikara. Raha 120 isanjato izany fanamby napetraky ny foibe fitantarana akapian'ny hetra ny ampitombona izany hatrany amin'ny 15 isanjato ny taona 13 sy 2000. Yves Richard. Mbola manodidina ny 120 isanjato ny tany fampidiran-ketra eto Madagasikara. Maro ny antony raha tsy ilaza fa tsy fahampiany fanentanana sy ny kolikoly. Fanamby napetraky ny foibe fitantanana akapian'ny hetra hatramin'ny taona 13 sy 2000. Ny anatrarana tana fampidiran-ketra 15.3 hatramin'ny 15.7 isanjato. Ny an'ny DGI amin'izay fotoana izay dia any amin'ny mananika ny 10 isanjato any. Azadiny fa ny taux de pression fiscale zany dia misy ny anjarany DGI, dia misy ny anjarany Direction Générale des Douanes. Amin'izay 10 isanjato zay dia mananika ny 10 isanjato zany anjarany DGI. Tsy atahorana ny atratrarana ny tanjona dia ngezabe ny reseta zay nampandraketina ny be tantanana akapobeany hetra satria any amin'ny 3.70 milliards d'ariary zay no nampandraketina anay. Fa hitatsika fa tamin'ny premier semestre tao ny enimbolana voalohany dia tratra ioarana zany zavatra zany. Ary amin'ny volana décembre ho avy zao zany hoe amin'ny farany taona décembre dia mbola ioarana zany tanjona zany. Tafiditra anatin'ny fanohanana ny foibe fitantanana akapian'ny hetra anatraran'io tanjona napetraka hatramin'ny taona 13 ihany koa ny fanofanana teknisianina momba ny fitantanan-ketra ny tadata ahafahana mandrefy ny asa mandidina ny fampidiran-ketra. Antso ihany koa no atao amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana indrindra ny komuna namafy ny fiaraha-miasa amin'ny fampidiran-ketra. Sainy impôt synthétique teo aloha dia 20 000 ariary, 20 millions d'ariary azafady. Zao efa nampiakarina 100 millions d'ariary nosy ny dikan'izany ny vola miditra amin'ny komina zany sy ny vola miditra amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana zany dia miakatra dia miakatra. Ary ny mananika ny 90 isanjato ny anjaran'ny komina amin'izay fotoana izay. Dia hitanao amin'izany manahoana zany ny toerana misy ny komina
tsy maintsy mianga fotony zany hoe zany ny avy any amin'ny commune no iarahany foibe mpitantanaka pobe ny hetra miara-miasa mba ahafahana mahatratra n'le tanjona nydrazaiky tao. Tsy maintsy atomboka ny asa anatrarana ny tanjon'ny foibe fitantanana kapobe ny hetra eto Madagasikara, ka isan'ny teboka anatsaran'izany ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao na ny digitalisation toy ny fampidirana ny hetra manomboka ny volana Oktobra ho avy izao. Ny tetikasa Tanamasoandro isan'ireo tetikasa fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny mponina Antananarivo, tetikasa lehibe izay natao anitarana ny tanàna Antananarivo, tetikasa mitsinjo lavitra manoloana ny fitombon'ny mponina monina an-tanan-dehibe. Rasoana Andry. Iaraha mahita ankehitriny ny fahateren'ny tanàna Antananarivo manoloana ny fitombon'ny mponina monina ao aminy sy mivezivezy ao aminy isan'andro. Tamin'ny 500 sy 750 ny fanitarana farany Antananarivo, tamin'ny nanitorana ireo faritra maro izay lasa trano fonenana ankehitriny toy ny eny Ankorondrano, Ampefilo 720 hektara sy saika ireo faritra maro iva eto Antananarivo. Taorian'ny fiaonana teo amin'ny tompon'andraikitry ny tanan-dehibe maro manerana izao tontolo izao, nandritra ny forum urbain no nahatsapana fa tsy maintsy atrehana ny fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe. Manoloana ny tsy maintsy atrehana izany fitombon'ny mponina an-tanan-dehibe izany, efa fampanantenan'ny filohan'ny Repoblika ihany koa tamin'ny vahoaka malagasy ny anitarana ireo tanan-dehibe manerana ny nosy, isan'izany Antananarivo amin'ny tetikasa Tanamasoandro. Ny tetikasa Tanamasoandro dia efa voadinika tao anatin'ny drafim-panajariana ireo tanan-dehibe roa eto Madagasikara dia Antananarivo sy Toamasina. Ny fanatontosana ny tetikasa Tanamasoandro dia nanaraka tanteraka ireo ambaratonga sy dingana tsy maintsy arahina, toy ny fanatanterahana ireo fanadihadiana ifotony, ny enquête Komodo in Komodo sy ny fiainoana ireo fanamariana avy amin'ireo mponina voakasiky ny tetikasa mivantana. Taorian'ireo dingana tsy maintsy nolalovana ireo dia namoahana déclaration d'utilité publique, fanambarana ny filana ho an'ny soiombonana ary efa nisy ny fampahafantarana ny tompon'andraikitra ny mponina voakasika mivantana izany fanambarana ny filana ho an'ny soiombonana izany. Tsy ny tanàna Antananarivo ihany no voakasika ny tetikasa fanitarana ny tanan-dehibe fa ny tanan-dehibe maro eto Madagasikara. Mifandrindra amin'izany ihany koa anefa ny politika mpanjakana amin'ny fanitarana ireo toeram-pambolena samihafa izay hita amin'ny faritra maro manerana ny nosy, toy ny any amin'ny Basa Mangoky izay heverina hahatratra hatramin'ny 200 hektara. Tetikasa maro mitsinjo lavitra no ao anatin'ny vina sy fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika izay efa irosoan'ny mpitondra ny fanatanterahana azy. Morosy ny fametrahana paikady anatsarana ny sehatry ny fananantany eto Madagasikara, voakasika izany fandrindrana ny fiara-miasan'ny ministera tompon'andraikitra, indrindra ny sampandrarahany fananantany sy ny mpiara-mambonantoka arabolina sy ara-teknika. Yves Richard. Ny tsy fisian'ny plan local d'occupation foncière no olana goavana misehatra ny fananantany teto Madagasikara hatrizay. Io ankilan'ny nodingana rahana mialohan'ny anaovana ny asa fanamariana ny zony fananantany. Miroso ny fametrahana ny paikady anatsarana ny sehatra ny fananantany amin'izao fotoana, ka isan'ny teboka nojerena manokana ny fandrindrana ny fiara-miasa amin'ny ministera tompon'andraikitra, indrindra ny sampandrarana fananantany amin'ny mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika. Raha ohatra zany amin'ny toerana anankiray zany raisintsika toerana mpamoaka bary dia heverina fa agny zany no azahoantsika ny fandrosoana na lazantsika hoe zone de croissance, dia mametraka ohatra ny service foncier dia mametraka ny bureau ny fananantany, dia tsy maintsy mametraka lalana ihany koa zany amoantsika ny vokatra amin'ireny fatra regny, dia ny mpiara-miombonantoka zany entanina hiara-miombonantoka miaraka amin'ny fananantany amoaka ohatra ny plof amin'ireny toerana regny na hiara-isalahy amin'ny sampandrarana fananantany hanao ny famoahana ny karatany, amoaka ny titre ary amin'ny fampitaovana ihany koa ny sampandrarana fananantany. Mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika maro no vonona ifanohana amin'ny sampandrarana fananantany nandritra ny fihaonana androany. Isan'izany ny Fonds National Foncier izay ametraka ny fitantanana ny lafitany, ho antoko ny fampandrosoana anatiny mangarahara. Nisy nefa fanohana an'ireo mpamatsy vola nandritra an'izay fotoana izay tsy midika akory izany hoe tsy ampy na hoe tsy nisy vokany fa ny fahitan'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe mila
pérennisena ty resaka fananantany ity satria zay rehetra tao rehetra zany amin'ny fivoarana rehetra atao Madagasikara dia mihodina ao anatin'izany fananantany zany daholo. Manana aspect transversal ny fananantany dia ilaina ny ametrahana zany rafitra matipaika ahafahana mitantana ny lafitany io araka lazainy monsieur le ministre teo hoe hidirana amin'ny bonne gouvernance. Anisany andraikitry ny Fonds national foncier ny fanampiana fanohanana ny direction générale ny service foncier ahafahany mamita an'izay andraikitra napetraka tamin'izay. Androany no tontosa tetsy amin'ny fobe-toera amin'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy ny fifanakaloza-kevitra, andrindrana ny fiara-miasa amin'ny ministera sy ny mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika. Izay notaria amin'ny minisitra sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny anivon'ity ministera ity. Pakady apetraky ny mpitondra amin'izao fotoana izao ny ampiakarana ny isan'ny mpizahatany ho valo hetsy isa-taona anampy amin'ny famoronana asa sy ny vola miditra ho fanatotosana izany teboka telo no tokony ho hatsaraina raha ny fanazavana azo Henri Flory. Isan'ny laharam-pahamehana apetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanatsarana indrindra fa ny fampiroboroboana ny tontolo ny fizahan-tany noho izy mipaka mivantana amin'ny fitombo ny toe-karena sy ny toe-paina ny vahoaka malagasy. Raha tamin'ny taona 2024 ohatra ny antoka ny 500 ny ari-karena fobe teto Madagasikara ny tontolo ny fizahan-tany teto amintsika. Ny ampiakatra ny isan'ny mpizahan-tany ho valo hetsy isan-taona ny tanjona amin'izao fotoana izao izay ampitombo ny famoronana asa ny vola miditra azo avy amin'ny fizahan-tany ary ny ari-karena vahobe. Teboka telo lehibe no tokony jerena va olona matotra mba hanatratrarana ny ezaka io amin'ny fampitomborana ny mpizahan-tany tonga eto Madagasikara raha ny fanazavana ireo mpisehatra amin'izany. Zavatra anankitelo mila apetraka raha tena toinao tratra izay tanjona izay. Ny zavatra voalohany dia hoe mila manana aéroport tsika international any amin'ny faritra misy an'ny tourisme. Faharoa dia ny hoe tokony miaro ny tontolo iainana le projet touristique. Zany hoe rehefa ho avy zany le olona hanao investissement, hanao tourisme dia tena tokony hoe miaro ny tontolo iainana mihitsy le zavatra atao fa tsy hoe hanimba an'le tontolo iainana. Ary ny fahatelo dia ny resaka hitako hoe ny zavatra tena zava-dehibe dia ny formation. Efa ny tsy ampy izay zavatra izay rehefa tena resaka tourisme international satria be da be ny zavatra efa hitan'ny olona any ivelany any ary hitany hoe mandeha amin'ny resaka fahaizana fandraisan'olona amin'ny resaka tourisme dia tokony hananantsika zany izay traikefa fahaizana mandray izay. 17 septambra andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany ho antsika teto Madagasikara tany manakara reny vohitra ny faritra vatovavy fitovonany no nankalazana izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Tafiakatra 520 isan-jato ny tany kolikoly manodidina ny sehatry ny fahasalamana araka ny fanadadiana ataon'ny Transparency International tamin'ity taona ity. Itomasina sy antsiranana ny loha laharana amin'izany araka ny fanadadiana. Yves Richard. Ny aiky ny fisina kolikoly manodidina ny sehatry ny fahasalamana ny 520 isan-jato ny ponina tamin'ireo renivohim-paritany enina nanaovan'ny Transparency International fanadadiana tamin'ity taona 2024 ity. Antsiranana sy toamasina no ahitana tahambony izay tafiakatra 10 isan-jato. Raha Fianaran-Tsositoliara ny manana tahambany indrindra izany hoe 12 isan-jato sy 7 isan-jato. Miseho amin'ny endriny maro ny kolikoly manodidina ny sehatry ny fahasalamana hoy ny fanazavana. Ny zavatra tena mampikaikaiky ny sehatra misy ny kolikoly ao anatin'ny tontolon'ny fitsaboana dia maromaro. Anisan'izany ny resaka fanafody. Fanafody efa hoe ny olona mitsabo tena no mividy ny fanafody zany fa mbola hita ao anatin'izay koa rehefa any amin'ny hopitaly hoe misy fanodikodinana fanafody ataon'ny mpiasa ny fahasalamana. Dia raha ohatra ara ataoko hoe tena zava-misy ny resako anareo témoignage azonay efa maty le olona marary fa mbola manoratra ordonnance ihany ny dokotera sy ny sisa mba hampitomboana n'ilay facture panafody. Le olona mpitsabo zany tsy malala hoe efa maty le avany eo fa efa atoriana vao hitany fa avy eo izy tsy maintsy mandoa n'ilay facture ihany. Izany mety tsy hitantsika hoe endrika kolikoly mivantana fa ilay fahalovana eo amin'ilay fomba fiasa mihitsy le hoe famitahana n'ilay olona mitsabo tena endrika kolikoly zany. Raha mbola mijanona ho fanamby-goavana ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana, indrindra ny fahafahany malagasy tsy hankanavaka misitraka fahasalamana araka ny tokony ho izy hoy ny Transparency International. Miroso hatrany ankilan'ny asa ny fanjakana foibe toy ny fampitaovana sy ny fananganana fototra-afitrasa ara-pahasalamana manerana ny Madagasikara.
androany no nampafantarina tetsy Antaninarenina ny tatitra ny fanadihadiana momba ny kolikoly manodidina ny sehatry ny fahasalamana nataon'ny Transparency International ity. 10 isanjato ny asa amin'ny ampahany voalohany no efa vita amin'izao fotoana izao mifantarana ny seranatsambo-ny Tomasina raha ny fanazavana azo. Vinavinaina ho vita hatramin'ny taona 2022 kosa ny asa manontolo. Mampionana Kotorso. 30 volana no fehim-potoana namaritana ny fahavitany asa ampahany voalohany amin'ny fantarana ny seranatsambo-ny Toamasina izay nanomboka tamin'ny volana Aprily 2022 raha toa ka 7 taona kosa ny fitambarany asa rehetra izay vinavinaina hifarana amin'ny taona 2022. Fantatra ankehitriny fa ny 10 isanjato ny asa no efa vita ho an'ny ampahany voalohany raha ny fanazavany Italia General ny SPAT. Ny amin'izao aloha zany ny ataontsika hoe fampahafantarana ombieny dia ny asa fantarana aloha zany dia misandrahaka fotsiny izy io zany amina fantarana ny fotodrafitrasa zany ahafana mandray ny sambo mitatitra conteneur zay ny zavatra ataontsika. Ary ny fotoana olanina amin'io zany dia 7 taona eo raha farafahakeliny zany no ahafana mamboatra an'ireo le asa rehetrarehetra reo. Zay 7 taona zay nefa ny nozarainay le izy ho ataontsika hoe fazy anankiroa, fazy voalohany zany sy ny fazy faharoa. Dia zao le hitantsika amin'izao fotoana zao zany ny fazy voalohany izy io efa eo amin'ny antsasany asa no efa vita amin'izao fotoana zao zany hoe 50%. Fantarana 10 hektara ho an'ny fandraisana ireo conteneur ary 10 hektara ho an'ny fotodrafitrasa fanampiny no asa atao ho fanatsarana ny toe-karena malagasy raha ny fanazavana trany. Efa nisy fandiniana ataoko hoe fanaritra fotoana ary amampolo maro mihitsy le izy ary ny impact aloha dia hoe ny voalohany indrindra aloha dia hoe ny ahafahantsika firenena malagasy manana fitaovana ahafana mamaly ny filany toe-karena malagasy. Zay aloha zany ny impact voalohany hoe ny impact faharoa moa zany dia ny ataontsika hoe ny asa ho aterak'izay le fantarana zay satria manitatra atsika inona ny antony satria fantatra fa hitombony toe-karena ka zay le fitombony toe-karena zay zany ngeritreretina ihany koa zany isy fiantraikany zany any amin'ny ataontsika hoe ny asa mianteatra na mivantana na amin'ny fomba tsy mivantana zay amin'ity resaka asana seranana ty. Tsy ahivina fa isan'ny seranantsambo lehibe iray miantoka ny fifandraisan'i Madagasikara ara-toe-karena amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny seranantsambo ny Toamasina ity. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atatsika mahakasika ny tolotra ny telma amin'ny tontolon'ny internet zay efa hiditra ny 4,5G efa ho avy tsy ho ela koa ny 5G. Eo ihany koa ny salon de la gastronomie etsy amin'ny AFT Andavamamba. Manaraka azy ao ny hetsika Lucrèce rehefa avy eo ary. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbate Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Tombola mvoly 500 000 bezao no zaraina amin'ity herinandro ity. Dinareo no azo 100 000 ariary. Tsotra fotsiny mividiana tolotra amin'ny mvoly dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana ianao. Tsindrio fotsiny ny dia essence étoile 1 dièse. Mvoly tsotra aingana azo antoka.
Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litres pour el pique-nique, 330 millilitres pour el goûter. Roubert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Veny eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Totosa androany ny fampifanana ireo mpampiofana izay nikarakarain'ny Action nationale pour l'éducation développement durable ho amin'ny fampandrosoana maharitra Lovinjafy. Henri Florian. Fikambanana maromaro no nisitraka ny fampiofanana, nandritra ny atrikasa no karakarain'ny ANED na ny Action nationale pour l'éducation développement durable nanomboka ny talata lasa teo ary nifarana tamin'ity androany ity. Makasika indrindra ny fanabeazana maharitra Lovinjafy no nifantoy ny fiofanana nandritra izay efatrandro izay. Isandraka amin'ny sehatra maro samihafa ireto mpampiofana anazy fiofanana ireto. Nataonay teto zany dia fampiofanana mpampiofana. Sy dia amin'ny mpampiofana izay zany dia ampita amin'ireo mpiofana any amin'ny sehatra misy azy avy any izany fampandrosoana maharitra Lovinjafy izany. Ity tetikasa ity moa zany dia niarahana niaraka tamin'ny VVF izay mpamatsy volan'ny tetikasa ary fiara-miasa ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arakasa sy ny ANED. Isy ihany koa ny hetsika hafa aorian'izao fampiofanana izao. Aorian'ity hetsika ity zany dia isy fidinana ifotony izay ao anatin'ny tetikasa ihany. Io any amin'ny ampitaina any amin'ireo toeram-piofanana ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Ny anankiray zany dia any Morondava any amin'ny faritra Menabe ary ny anankiray dia any Anosy any amin'ny faritra Diaba. Mitoy ny ezaka fanampina ny mpiarabelona indrindra fa ny fampiofanana izay ataony ity evotoerana CNF PPSAS etsy tsara honenina mpandrinomby ity. Nosokafana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina androany hetsika Climate Diplomacy Week izay nampitondraina ny loha hevitra hoe manakambara koa izahay tanora, rambeso izahay tanora. Angelo Tolzanary. Olana lehibe sedrain'ny firenena maneran-tany ny resaka fiovaovan'ny toetrandro. Efa maro ny vahaolana entina iadina amin'izany, toy ny fifanarahana izay natao tao Paris tamin'ity taona ity. Mitodika amin'ny fanomezana sehatra ireo tanora ny vondrana Europeanina amin'izay fiatrehana ny tontolo iainana izay. Manakambara izay tanora, rambeso izay tanora. Io no loha hevitra nosafidina nandritra ny hetsika Climate Diplomacy Week tamin'ity taona ity. Hitana andraikitra sy toerana lehibe ny tanora indrindra tamin'ity taona ity, hita izany na teto Madagasikara na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny toetry ny andro. Izay no nahatonga ny vondrana Europeana tamin'ity taona ity nandritra ny herinandro ny diplomasia ny toetrandro, nanosika sy nampirisika ny tanora amin'ny fandraisana andraikitra izay fahita sy azo sapahitanana amin'izao fotoana izao. Ireo trano eva izay hita eto dia manamafy ny fahavonona ny tanora malagasy andray andraikitra ho an'ny planeta. Maro ireo tanora no manatetikasa entina hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara ary misy ireo fikambanany tanora mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'ny mbola olan'izy ireo ny tsy fisian'ny tohana sy fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Misy araka izany ny azo ataon'izy ireo entina hijerena ary koa hiainona ny hevitry ny tanora. Zany hoe isika ireo no lasa mpitarika indray raha-pitso ka noho izany mila tanteraka isika mandray andraikitra sy manana ny finiavana amin'ny tontolo iainana ary eto Madagasikara moa tsy mbola misy loatra ny tena hoe rafitra matanjaka manohana antsika ny fampiroboroboana ny sehatra arakasa amin'ny famoronana asa ao anatin'izay hoe employabilité vert sy bleu izay. Ka mangataka izahay tompoko ianareo tompona andraikitra mahefa izay tonga eto satria efa misy ny tanora misehatra amin'izany fampananana asa, efa misy ny tanora mamorona asa fa mila fanohanana izahay tanora.
raha ny filarana navoakan'ny German Watch, larana fahasivy amin'ireo firenena marefindrindra eran-tany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no misy an'i Madagasikara, ary ny 700 ala voajanahary eto Madagasikara dia efa ripaka avokoa. No tanterahany Rakotojoary Tovy, kandida ben'ny tanànan'ny Tanjombato avy amin'ny IRK androany ny fampanantenana nataony tamin'ireo mpianatra ao amin'ny EPP sy CEG commune Tanjombato ny fizarana loka ho an'ireo afampanadinana. Rarsona Andry. No tontosain'ny Rakotojanahary Tovy, kandida ho ben'ny tanànan'ny Tanjombato avy amin'ny IRK androany ny fampanantenana natao amin'ny hanomezan'ny loka ho an'ireo mpianatra afampanadina-panjakana ao amin'ny EPP sy CEG commune Tanjombato. Mpianatra 220 avy amin'ny EPP sy ny CEG Tanjombato no nisitraka izany. Isika androany moa zany dia fanatanterahana fotsiny ny teny izay natao tapabolana lasa izay. Raha nanao tompon-tanana ho an'ireto mpanala BPC reto tamin'izay hoe mba ahafahanjareo miatrika an'ilay BPC dia ny teny hoe mila milofotra foana ny fianarana. Fa ny fianarana ihany ny zava-dehibe aloha amin'ny fiainana mba ahafahanareo tanora manafaka manantena ho avy tsara eto anivon'ity firenena ity. Dia izay zany fampirisena ataoko an'izareo dia amin'izao fotoana izao nefany valy izay fanadinana izay natao izay dia nampanantena an'izareo moa za fa hoe omeko loka mba ho marika mpakasana an'ireo ankizy ireo zany dia tanteraka izy ankehitriny soran'Andriamanitra lehibe. Dia tamin'izay koa zany laza fa hoe misy tolo-tanana ataoko anaovana an'ilay salle d'informatique sy ilay biblioteka hitantsika io zany zao dia manomboka ny asa koa zany izay androany dia fanatanterahana ny zavatra izay nilasa eto Tanjombato moa zany tsisy afa-sy tia CEG arivo ny isan'ny ankizy ato dia ireo ankizy arivo ireo zany mila ampiana dia misy EPP anaky 5 koa eto. 10 ny isan'ny EPP reny zany solo-tenan'ilay ankizy avakreny dia ngamba ny zavatra ataonay dia ny fanatsarana ny foto-drafitrasa ao anivon'ireo EPP ireo. Zao zay dia manomboka amin'izany fa aoriana zany vao may moa zany afaka mandray andraikitra bebe kokoa ny tenanay momba an'izay zavatra izay. No amafisany nandritra ity fizarana loka ho an'ny mpianatra afampanadinana ity, fa ny fanabeazana ny tanora ho olombanina sy manam-pahaizana no tena ho antoky ny hoavin'ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miverina ny fanamboaran'ilay trano miorina ambony tunnel narodana sy ny ampetoan'ny commune Antananarivo renivohitra ny taona 17 sy 2000. Laza manana ny taratasy fahazon-dalana avy amin'ny commune ny tompo-trano ankehitriny. Ivrychara. Ity trano eto Ambojatovo ambony ity ilay nambaran'ny commune Antananarivo renivohitra fa tsy ara-dalàna noho ny fiorenany ambony tunnel ny taona 17 sy 2000. Nisy ny arrêté municipal laharana 710 tsipika CUA CAB 17 nivoaka nentina nandrodanana ny trano tamin'izany fotoana ary namafisana tamin'izany ny fiorenany anatin'ny faritra tsy azo anondrenana na ny construction sur une zone inconstructible. Manohy ny asa fanamboarana ny tompon'ny trano amin'izao fotoana ary milaza manana taratasy fahazon-dalana avy amin'ny commune. Saingy tsy naseho tamin'ny mpanao gazety noho ny antony tsy fantatra. Raha ny ezahana ny tonona manoloana io ny commune Antananarivo, valiteny efa mahazatra ny tsy fandraisana ny mpanao gazety manan-tanteraka ny asany. Raha iverenana, namafisany commune ary navoaka tamin'ny tranokala ofisialy ny commune Antananarivo renivohitra tamin'izany fa miorina anatin'ny faritra tsy azo andrenana ny trano, indrindra ny eo ambony tunnel izay tsy azo ekena. Fa ny tanina napetraky ny mpanara-baovao ary andrasam-baliny arak'izany ny hoe tsy mipetraky intsony ve ny mahafaritra tsy azo andrenana ny ambony tunnel, ka antony nampivadikevitra nanomezany commune ny taratasy fahazon-dalana indray. Mitohatra ny asan'ny Telma amin'ny fanomezana fahafampo ireo mpanjifany. Vokatra ny fiara-miasa amin'ny Ericsson hiditra amin'ny 4,5G ny internet miaraka amin'ny Telma ary tonga tsy hoelany 5G io nasena. Miazakazaka ny isan'ny malagasy mampiasa ny internet ary tato anatin'ny 5 taona farany, isan'ny voasokajy ho isan'ny filana andavanandro mihitsy ny connexion internet teto Madagasikara. Manoloana izany, manao fanamby ny orinasa Telma fa ampiena ny sandan'ny fibre optique ho an'ny daholobe ho 50 isanjato izy ireo raha ena ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera tompon'andraikitra ny droit d'assise ho 10 isanjato. Telma s'engage formellement et de publiquement à baisser le prix de la fibre optique grand public, d'autant
que la baisse des droits d'assises multipliée par 10. Si les droits d'assises baissent de 5 points, nous baisserons de 50% la fibre optique. C'est-à-dire que nous diviserons le prix par 2 et pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le temps de construire une quelconque fibre optique, c'est immédiatement le lendemain de l'effectivité de la baisse des droits d'assises, la fibre optique baissera. Et ce que nous devons tous souhaiter, c'est que si les droits d'assises sont supprimés, si les 8% qui ont été instaurés par le gouvernement précédent, qui sont des taxes pour les produits de luxe, sont supprimés pour les télécommunications, nous baisserons de 80% le prix de la fibre optique grand public. Tamin'ity taona ity nametraka ny câble sous-marin national en fibre optique mampifandray any ambanja sy nosy be ihany koa ny orinasa telo ma Madagasikara izay mitentina roa tapitrisa euro. Ity fotodrafitrasa ity izay ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany amin'ny faritra iny. Eo amin'ny fanarahana ny ika farany amin'izay teknôlôjia izay tsy tara i Madagasikara amin'ny alalan'ny tambazotra telma hiditra amin'ny 4.5G ny mpanjifa afaka herinandro vitsy ary isitraka ny 5G tsy ho ela ihany koa eo amin'ny connexion internet. Telma a signé le 12 juillet 2019, le jour du quart de finale des Barea, le plus gros contrat de télécommunications mobiles jamais signé à Madagascar, 100 millions de dollars pour 4 ans, ce qui représente 700 sites mobiles pour couvrir tout le reste du pays. 700 sites mobiles, c'est plus ce que d'autres opérateurs ont fait en plus de 22 ans. Donc ça vous montre un petit peu l'ambition du groupe Telma pour le pays. Le 4.5G sera installé dans les prochaines semaines. C'est une décision, fait partie du contrat de 100 millions de dollars que nous avons signé. Nous avons toujours cette volonté à la fois de couvrir tout le monde, de connecter tous les non connectés du pays. Et donc nous sommes en 4G, nous allons passer en 4.5G dans quelques semaines pour préparer l'arrivée de la 5G. Faritra iraika amby roapolo amin'ireo 2 amby roapolo amin'izao fotoana izao no voarakitra ny tambazotra telma Madagasikara ary rakitra tsy ho ela i Madagasikara iray manontolo raha ny fanazavana hatrany. Fanamby apetraky ny telma Madagasikara ny hanome ny tolotra sy ny kalitao mahafapo ireo mpanjifany amin'ny sarany zaka ny vahoaka malagasy na izany eo amin'ny internet, ny antso, ny SMS sy ny M-vola. Nanomboka androany salon de la gastronomie etsy AFT Andavamamba. Isan'ny mampiavaka ny malagasy manokana ny fahaiza manao sakafo. Keziara ben manana. Anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara manokana ny fahaizana manao nahandro miavaka amin'ireo vahiny. Indrindra fa ireo sakafo vita avy amin'ny akora fototra avy eto Madagasikara. Tsy ampy anefa mifampafantarana. Araka izany, nisy ny fara izay natao hampiroboroboana ireo sakafo vita malagasy ary ihany koa fifampizarana eo amin'ny sehatra amin'ny fanaovan-tsakafo eto amintsika. Ankoatra izay, androany no andro maneran-tany ho an'ny gastronomie izay anisany antony nanaovana ity hetsika ity ihany koa. Nanaovana an'ity événement ity dia ny fifampizarana satria tsapanay hoe mila mifampizara zatra kefy izahay ho an'ny olona tsirairay tafiditra ao anatin'ny journée mondiale de la gastronomie hatrany amin'ny fombanay izahay izany mankalazana izy dia nasianay an'le gastronomie salon de la gastronomie dia mitotona hatrany isaky ny journée mondiale de gastronomie. Gastronomie positive izay no loha hevitra novidina manokana tamin'ity andiany fahenina ity. Ito rapitsy fa 20 sy 27 oktobra izao araka izany ny hetsika salon de la gastronomie izay ahitana trano maro ampiratina sy maneho ireo sakafo vita avy eto an-toerana sy ny kojakoja an-dakozia. Ho totsaina ny fahenina ny volana oktobra ho avy izao ny hetsika Lucrèce andiany fahenina. Hiavaka ny hetsika amin'ity indray mitoraka ity raha ny fanazavana azo Henri Volory. Totosaina ny fahenina oktobra izao ny andiany fahadimy amin'ny hetsika Lucrèce totosaina etsy Anozy. Hetsika maro samihafa no hita eny an-toerana amin'ity andiany fahadimy ity. Zavatra miavaka kely amin'ity taona ity koa dia ny mpiara-miasa koa manome tolotra karazany maro samihafa mandritra ny fotoana io ny orinasa Star ao ihany koa ny JB dia miara-miasa ihany koa moa izay amin'ny Compassion Madagasikara. Ny thème-ntsika amin'ity andiany fahadimy ity Lucrèce fahadimy ity dia ny thème médiéval, izany hoe ahitantsika gladiateur maro samihafa, ahitantsika prince, princesse, soavaly, misy koa course soavaly zany amin'io dia ny thème nanisène raha zany décoré thème médiéval natao. Ny fahenina oktobra izao araka izany ny andiany fahadimy ao anatin'ny hetsika Lucrèce 24 izay ny orinasa Star no mpanohana voalohany ao anatin'ity hetsika ity.
dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia velomofo fotalo tampoka. Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.